eo amin'izay pejy ny fampandrosoana sy ny toe-karen'izay hatrany dia manana tanora maro afaka mampandroso azy Madagasikara. Ny fanomezana tosika azy ireo ahafahany mivelatra eo amin'ny sehatra maro, indrindra fa ny sehatry ny fandrarana dia ahafahana manampy ireo tanora ireo. Izany indrindra no nahatonga ny fikambanana maintsy ny tontolo anome fampiofanana maimaim-poana ireo tanora ireo. Ikarakara fampiofanana maimaim-poana momba ny sehatry ny fahandrarana ny fikambanana ho maintso tontolo izay tarihan'Andriamatoa Eric Rajonary finoan'ny fivondrona mpandrara malagasy na fivim-pamahy ihany koa. Entina hanampiana ny tanora malagasy mba ahafahan'izy ireo manana ho avy mamiratra ny tena himaty-matesan'ny fikambanana. Mba ahafahana zany hoe hanampiana ny tanora amin'izay anatanteraka amin'izay hitetikasa. Raha ohatra ny tanora manana vina, manao zavatra, manana projet zany dia fonina zany izahay hanampy an'ilay tanora anatanteraka an'izay zavatra izay. Ary io zany fiofanana maimaim-poana io tsy handoavana vola fa hoe hanampiana an'ilay tanora io zany. Tsy hoe azo atao hoe ohatra hoe asa soa izy satria be dia be hoa ilay tanora manatetikasa. Inona ny olana sady matetika ilay tanora dia efa matsimbola voalohany. Faharoa fitazavana tsena na anaty na ivelany. Fahatelo koa ilay fampiofanana hoe le coaching tsy ao ilay izy. Be dia be tanora te hanao zavatra efa avy eo nefa manao zavatra ilay tanora afaka inimolana eo ilay tetikasa iny dia mijanona. Tsisy tory izy satria tsy ampy ilay coaching, tsy ampy ilay fiampiofanana, tsisy manara-maso. Ary zay zany zavatra atao. Fa be dia be ny fampipetraka eto Madagasikara hoe réseau d'incubateur fa nefa be dia be koa nefa tsy ampy izay zavatra zay. Zay ny teniko aminareo efa mahatratra 10 alina eo zany ny tanora tady asa ery Madagasikara. Ary izahay minay zany ohatrany fanampy andoha hanampy ny tanora. Tanora tsy hoe mioavy, tanora anio. Ary zay fony izahay zany. Raha ny fanadihadiana natao tokoa dia tanora dimetsy manana diplôma isa-taona ny tonga eo amin'ny sehatry ny asa eto Madagasikara kanefa tsy mahita asa ny ankamaroany. Eo ihany koa ireo manao asa tselika, miasa miavana kanefa manam-pahaizana. Eo ihany koa ireo menatra amin'ny mari-pahaizana ananany izay eritreretiny ho tsy ampy. Afaka vana avokoa anefa izany olana rehetra izany raha ny sehatry ny fahandrarana ny resahana hoy Andriamatoa Eric Rajonary. Ho tanterahana amin'ny tanan-dehibe Misafito, Hodego, Mahajanga, Tuiliary, Tamatavy, Fianarantsoa, Tananarivo ary Antsirabe manomboka ny 13 avrily ho avy izao ity fampiofanana momba ny fahandrarana ity miaraka amin'ny manam-pahaizana Imgam.